mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Tsika rehefa kitrarika latsinainy fa 7 ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ao atsika anio dia ny jaona toko 7 andiny 12 ka hatramin'ny 20 jaona toko 7 andiny 12 ka hatramin'ny 20 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voasasany ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe fantatrareo va izay nataoko taminareo. Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny mpaniraka azy. Raha fantatrareo zany dia sambatra ianareo raha manao zany. Tsy milaza aminareo rehetra fa fantatro izay novidiako, fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe izay homana ny mofoko no nanangana ny ombelahy tongony amely ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga zany mba hinonareo rehefa fa izaho no isy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandray izay irahiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra no tantaraina amin'ity jaona toko 7 ity. Jesosy izay naka ny toeran'ny mpanompo, naka ny toeran'ny ataontsika hoe sokajin'olona izay ambany indrindra tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite. Eo amin'itetika firesantsika eto anatin'ny fampianarana soratra masina na ny toriteny na ny mofinaina ny hoe ao amin'ny soratra masina dia farafahakeliny misy voambolana 3 na 4 5 aza no iresahana momba ny antsoina hoe mpanompo. Ny voalohany indrindra dia mety mahazatra betsaka indrindra dia ny antsoina hoe doulos, izay io dia karazan'olona ilay tena adika ara-baky teny mihitsy no hoe andevy tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite. Izany hoe ilay olona tsy olona izay babo anady, olona izay nandalo sokajin'olona vokatry ny tsindry azo lena na koa mety hoe zanaky ny olona resy teo amin'ny teo amin'ny fiainana na koa tao vanim-potoanan'ny antikite. Moa resantsika ity hoe tena nandalo fahasahiranana mafy dia voatery ho tonga hatramin'izany hoe mivarotra ny vatany na ny tenany mba hanompo ny hafa. Dia izay no antsoina hoe doulos, tena atao hoe andevy izy. Ny kristianina dia Petera dia miteny mihitsy hoe za dia doulosin'i Jesosy. Paoly koa dia miteny hoe za koa dia doulosin'i Jesosy. Izany hoe olona tena tsy manana fahaleovantena intsony fa miankina tanteraka amin'ilay olona izay notompony izy. Tahaka ny kristianina izay ara-panahy dia miteny tsika rehetra dia tena manaiky fa tahaka ny Paoly hoe tena nametraka ny fiainantsika ary novidiny ny tompo tamin'ny rany ka dia miteny tahaka ny Paoly manao hoe za dia doulosin'i Jesosy. Fa ny faharoa dia ny voambolana mahazatra koa tena antsoina hoe diakonos. Ny diakonosa tsy mitovy amin'ny doulos tsy akory. Ny diakonosa dia serviteur amin'ny teny frantsay, izany hoe olona manatanteraka service, manatanteraka ministère, azo atao hoe ministre ny dikany teny hoe diakonos. Izany hoe tsy statut na doulos izy na andevy izy fa manana izay maha izy azy. Mety manana ny asany isan'andro izy, manana izay maha izy azy, saingy izao nanaiky hanatanteraka fanompona manokana, nantsoina natanteraka fanompona manokana, zay no antsoina hoe diakonos. Ary misy ny ataontsika hoe uperetes, ny uperetes ity izy dia tena voambolana mety ho mahazatra loatra fa mpanompy ihany koa no nilazana azy, tsy dia voambolana mety ho mahazatra loatra izy ity. Fa anankiray izay hita ihany invitsivitsy eo anaty soratra masina dia nantsoina hoe oiketes, ny oiketes fa miteny hoe oikos. Io no voaresaka amin'ny jaona toko 7 ity. Oikos trano, izany oiketes dia domestika, ilay olona izay miasa ao an-trano, ilay olona tsy hoe miasa fa ilay olona manompo ao an-tokantrano, manampy mivantana ilay tompo ao anatin'ny tokantrano. Ny doulos tsy voatery zany
mety anivelany fa lay oiketesa dia ao anatin'ny tokantrano ao am'lika toko fahina ambiny folo andiny fa toko fahina ambiny folo andiny fa telo ambiny folo misy an'lay hoe ianareo tsy mahay manompo tompo roa dia io lay hoe oiketes satria dia hoe iny de lay olona hoe ao anatin'ny tokantrano de misy tompo anankiroa tsy mety zany raha ao anatin'ny tokantrano anankiray zay le mahatonga hoe oiketes dia io oiketes io lalay io mpanompo zany no mikarakara ny tompo ary io de isan'ny manao ny asa zay mampilamina ny fiainan'lay tompo hirakiraka manao zay rehetra tokony atao manadio azy mikarakara azy dia eto Jesoa am'ty taona toko 4 ty de naka ny toeran'ny oiketes naka ny toeran'ny domestika zany ka nanaiky nanasa ny tongotry ny mpianatra io dia olona zay manao ny asa ambany indrindra raha zay anazy ilazana azy fa tsy hoe asa ambany zay tsy hoe asa ambany fe ambany amamaritantsika azy moa fa asa zay manao zay ahafaly an'lay tompony izy mikarakara ny tompony izy ary tamin'ny vanim-potoanany antikité dia no oiketesa de tsy mitovy amin'ny tolosa no oiketesa dia domestika fa ao an-trano izy ao an-trano izy zany de mipetraka eny amy latabatry mikarakara latabatry ny tompony akaiky be ny tompony izy ary io toerana ndraisin'ny Jesoa io hoe tsy inona tsy akory fa lay nanaiky aka ny toeran'lay domestika nanaiky aka ny toeran'lay mpanompo ao tokantrano ary de manasa ny tongotry ny mpianatra zay mahatonga azy mitemina hoe fianarana ingeno no meko anareo hoe inona la hoe fianarana enao Jesoa zany zay nyteny manao hoe za dia mpampianatra sady tompo raha ny tokony ho izy zany de izao tokony manana domestika saingy zao izany manaiky ho domestika hanasa ny tongotrareo hanasa hikarakara anareo hanao zay ampilamina anareo hanadio anareo mba hahatonga anareo afaka matory ampilaminana amin'ny alina zay zany ny fanaon'ny Jiosy alohan'ny atory de manao antsony hoe mioza tongotra zany hoe orona kely iny faladiny de sasana de zany ny fanaon'ny Jiosy dia lay oiketes no manao zany izy no mikarakara ny sakafo ny sakafon'ny tompony manao zay amasaka azy manadio ny tranony manadio ny tokotaniny sy ny sisa rehetra zay le oiketes de Jesoa zany naka ny toeran'io io oiketes io na io mpanompo io eo amin'ny toerana misy atsika de ozy manao hoe fianarana angeny mioko anareo hoe mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo de tokony hifanasa tongotra koa ianareo la hevitry le teny hoe mifanasa tongotra iny aloha zany heviny arabaky teny tsara raha tanteraky ny olona mazava ho azy misy toerana maro eto Antananarivo misy ny kristiany efa mahavita any zany hoe manasa tongotra misy moa zany no nienana de anao aloha sasana le tongotra alohan'ny anasanao ny tongotra de anao aloha anasa tongotra mihitsy de zay vao sasanao le izy ny oiketes tsy zany ny oiketes tsy hoe manasa tongotra aloha le tompony de zay vao manasa zay hoe ao am'izay sao fa tsy forme ohatra tsy endriky ivelany tahaka zany no oiketes fa ny oiketes na maloto tahaky ninona azy io dia tena sasany lay mpanompo tsika malagasy tamin'ny fotoan'andro asa raha namaky an'lay asa soratra nisy anglisy anankiray zay andevo teto Madagasikara tany amin'ny taonjato fa 7 sa 8 izy iny dia tany amin'ny faritany Sakalava dia nanoratra izy rehefa afaka izy de nanao fijokona vavolombelona ny tantara ny zavatra nenany taty tam'izany fotoana zany fa dia fanao mihitsy tam'izany fotoana zany no hoe milela paladiny mpanjaka ry izy dia ao anatin'ny tantara zay tantarainy de nanao zany mba nanao zany hoe le fiteny malagasy hoe le lafiko reny faladinao dia tsy hoe zavatra teny fotsiny zany tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny taonjato tany aloha tany fa tena fanaon'ny olona tam'izany fotoana zany mihitsy ohatrany hoe oiketes tamin'ny andron'ny grika hoe tena zavatra tahaka zany mihitsy ka ny tompo tam'izany fotoana zany tsy hoe manasa tongotra izy aloha zany zay vao sasana fa tena maloto mihitsy de tena sasany le oiketes na sasany lay mpanompo lay domestika ao tokantrano
ka ndraindray tsika kristianina o za mba manao fifanasana tongotra de efa mba mitandrina mafy tokoa mba tsy hiteraka ny vatafitohinana hoe ao aloha mba hanasa tongotra mba hanao madio tongotra tsara vao anatrika le fifanasana tongotra zay ary efa mafy be amitsika mihitsy tsy maninona akory zany hoe iny araha fa de le famantarana hoe ny sasana le izy a de zay ny tena zava-dehibe mba niraisinao ny tongotra eny zava-dehibe lo efa dingana lehibe zay efa dingana lehibe nahavitan'zay fa tsy de tena zay loatra le tena heviny hoe tsy mampaniny anao mihitsy na tsy ny sasa ary izy zay ny tena tiany Jesosy ary raha maloto ve zany le tongoka ka tsy afaka nanasa izy no ny antony maro samy hafa de manaiky karakara azy ve anao raha marary ny tokantrano izy ka marary amin'ny hopitaly de mila ampandronao mila sasanao fa tsy afaka manasa tongotra tsony mihitsy de tsy ataonao ve zany fa izay le toetra hoe le mpanompo zany a le tena manao le izy amy maha izy azy fa tsy voatery hoe efa misy zavatra tokony atao melo eto Jesosy de manazava fianarana no nomeko anareo zany hoe tokony ho toetra ny kristianina mihitsy la endrika fifanasana tongotra eo fa le foto-kevitra le hoe kristianina manaiky ifanompo kristianina manaiky ampandroso ny namany manao zay androsoany ny namany manaiky karakara ny namany zay le hoe kristianina mifanompo enao ve mahavitan'zany itsika ao anatin'ny fiangonana ve itsika ao anatin'ny fikambanana kristianina pino ve mahavitany hoe manaiky anetry tena manaiky aka ny toeran'ny mpanompo ka anao zay ampilamina mba hampisy fifaliana le namantsika zay mahatonga an' Jesosy anatin'ity Jaona toko 7:20 ty ny teny manao hoe didy vaovao no omeko anareo mba hifankatiavanareo zany hoe rehefa avy nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesosy rehefa avy nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesosy a de izao ny teny tamy manao hoe didy vaovao no omeko anareo ny olona nosasany Jesosy ny olona nodioviny Jesosy ny olona zay miaina ny fanetreteny ny olona manafoana tena mihitsy ary ny dikany hoe manafoana tena de zao tena mieritreritra ny tenany sy ny maha izy azy ho tony tsy misy tsy mahavita manasa tongotry ny namanao ianao raha tsy manafoana ny tenanao tsy vitsy zany ny hoe manafoana tena de zao hoe za zao a olona manana zay mahay za olona ambony a za mpampianatra za mpitsabo a za teknisianina ambony a ahoana anao nasako ny tongotry olona izay tsy vitatsika zany raha tsy manaiky manafoana lay tena tsika isika hoe manafoana tena mba afaka hanompo manafoana tena mba afaka hanaraka ny baikon'Andriamanitra raha tsy foana tsika mihitsy lay tena tsika io voambolana io de voambola amin'ny Paoly amin'ny Filipianina manao hoe aoka ao aminareo zao toetra izao na zao izao maizy anareo zao zay hita tao an' Jesosy fa nofoanany ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo de hitatsika am'ty Jaona toko 7:20 ty nofoanany Jesosy mihitsy le mahampampianatra azy nofoanany Jesosy le mahatompo azy fa naka ny toeran'lay oitekesy izy de nanaiky mikarakara nanasa nanadio ny mpianatra nanao zany Jesosy voalohany indrindra tena amin'ny fomba hita maso hanehoana amin'ny ara-panahy fa nanadio ny mpianatra izy fa nanao zany koa Jesosy amin'ny lafiny hoe etika mba ho alaitsika tahaka hoe zany kristianina zany dia eo anatrehan'ny namany de olona manana fanetretena matetika tiany olona mihitsy ny mitanisa ny fanetretena mahafinaritra ny olona mihitsy ny mitanisa ny hoe fanetretena fa tsy moro zany hoe manafoana teny zany tsy moro zany hoe manafoana teny zany matoa Jesosy nanaiky anasan'ny tongotry ny mpianatra ho fianarana ao atsika de zao hananatsika repère maro-dalana eo amin'ny fiainatsika hoe tena mba vitako tokoa ve zany eo anatrehan'ny namako raha ohatra ka am'izao andro enatsika zao de tenenina foana no hoe manetry tena fa raha ny tena marina amin'ny andavanandron'ny olona amin'ny andavanandron'ny olombelona ankehitriny de zao fatatsika rehetra fa tsy zany ary miara-miaiky isika tsy afaka manamary tena anatrehan'Andriamanitra tsy afaka mamitaka ny tenatsika eo anatrehan'Andriamanitra isika fa fatatsika fa izao tontolo zao zay iainantsika izao dia tsy manana zany toe-panahy zany ary zany toe-panahy zao tontolo zao mireharela avy zany toe-panahy zao tontolo zao mieritreritra ny namany ho tsinitsinina mihitsy aza indraindray
mieritreritra ny namano tsy olombelona koa aza ndraindray a hitatsika zany am'izao andro ankehitriny zao miteny hoe kristiana miteny hoe mpino fa zay hitatsika ndraindray de zao hoe tena tsy ampy ao anatiny zao tontolo zao alenganembatsy ao anatin'ny mpino izany hoe fanetretena ampianarin'ny tompo zany ndraindray atotsika tohatra fiakarana ny namana ndraindray andingatsika izy ndraindray fitahtsika izy ndraindray ararototsika ny fahatsorany ndraindray ararototsika ny fahalemem-panany ndraindray tsy rarahitsika izy sy ny sisa rehetra taratry lay tsy fananany ny olombelona kehitriny fanetretena ary rehefa tsy manana fanetretentsika de io ny fototry ny mampenjera ny lafin-javatra maro samihafa mampenjera atsika hitatsika ny soatra masina de miteny an'izany no boky nobolana hoe ny avinavina sy ny firehareana ny fototra voalohany fianjerana na ny fahalavona afaka malala ina no ampianarin' Jesosy atsika ary am'ty Jaona tonga telo ambin'ny folo ity andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo dia ny voalohany rehetra de izao ny fananatsika fo sy toe-panahy miaino ny namatsika nytika ny teny hoe manompo ianao ny namanao de zao enonao zay maharary azy reninao zay mampangirifiry azy tsapanao zay zavatra mahazo azy ary manaiky anao anasitrana azy zay le hoe Jesoa nanaiky anompo Jesoa nanaiky anompo dia Jesoa nanaiky anasitrana Jesoa nanaiky nidina ambany mba hanondrotra ny mpianatra ary zay ny dikan'le azo fijaliana Jesoa tonga toy ny voaozina mba hahatonga ny kristianina ho zanaky ny fitahina efa nyraisin'ny Jesoa tao amin'ny azo fijaliana ny ozona rehetra ary niara-nombona tamin'i Jesoa tao amin'ny azo fijaliana ny ozona rehetra ny ozony fahotana ny ozony tsy fahatanterahana nongotany Jesoa teo amitsika zany nongotany zay le teneniny Jaona hoe nanaisotra nongotany Jesoa teo amitsika zany de niara-nombona taminy tao amin'ny azo fijaliana ka tonga zanaky ny fitahina itsika fa tsy zanaky ny fanozonana intsony tsy zanaky ny fahatezerana fa zanaky ny fifalian'Andriamanitra no zany de zao tiany tompo takatritsika voalohany indrindra fa ny olona mpanompo mifanompo tahaka an'izay ampianarin'i Jesoa eto de olona manana fo mahay mitiny namany mahay miaino mandre ny fangiry firiny miaino ny sentony fony mandre zay maharary azy ary manaiky hanasitrana izany aretiny zany fa ny faharoa zay asehony ty Jaona tonga telo ambin'ny folo ty de zao zava-dehibe amitsika koa ny fananana fanetretena mila mipetraka eo apototry ny azo fijalian'i Jesoa itsika zay vo afaka manaiky hikarakara ny namatsika Jesoa de namerimberina ny tao am'mpianatra nanao zava-dehibe ny fifankatiavana fa ny fifankatiavana tsy misaraka amin'ny fanetretena de tsy fifankatiavana ny fifankatiavana manamarina mandrakariva ny tena manoloana ny namana de tsy fifankatiavana fa ny fifankatiavana zay miorona amin'ny fanetretena miorona amin'ny fitiavanamana miorona amin'ny fanafoana-tena no maharitra Jesoa hoe de manao hoe fianarana kely omeko anareo hoe raha fantatrareo zany de sambatra ianareo inona ny fantatrareo raha fantatrareo fa zava-dehibe ny hoe fanekena hanompo ny namana de izao sambatra ianareo re afaka malala ny olona zay nahavita zavatra teo amin'ny tantarany soratra masina de izao olona nantsoin'Andriamanitra avokoa ary olony fanetretena olony fanetretena ary Mosesy fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra sy fanetretena eo anatrehan'ny namana olony fanetretena ry Davida ry Abrahama ry Paoly ry Petera ry Timoty zany rehetrany dia olony fanetretena ary na de tao anatin'ny tantarany zao tontolo zao aza de zao ny olony fanetretena no afaka nanova ny tantarany zao tontolo zao misy fomba fiteny tsy de tena mahafinaritra loatra kanefa manamarina teny ny olona manao hoe matetika angeny tsy feno ihany
rehefa manohatra rehefa matsaka rano moa de ka matsaka rano ianao tsy de tena fantatry ny olona loatra zany satria zao ny ankizy efa tsy tena matsaka rano tsony satria koa ny atsakan'ny ankizy rano zao de bidon mavomavo reny fa tamin'ny andro taloha de toko ihany amy taona 20 de dabany fatsakan'ny ankizy rano dabana petrôly reny dia mesorona le ambony iny dia rehefa tsy feno izy iny de mikobakobana be na tokony teny le fomba fiteny tsy de mihaza loatra mana hoe ny tapany ihany no mikobana fa rehefa tena feno ny olona anankiray de izao mora aminy ny manitry teny ny olona feno zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe fianarana ny meko anareo meteza aloha fenono ny fanahin'Andriamanitra rehefa fenono ny fanahin'Andriamanitra ianao de tsapanao fa tsy ny fanasana ny tongotry ny namanao akory ny mahambany ianao rehefa tena fenon'Andriamanitra ianao mahatsiaro ny fahafenon'Andriamanitra ny fiainanao de tsy hoe nao manompo ny namanao mikarakara ny namanao manao zay ampandroso azy akory ny mahambany anao fa izay no ahatsapanao ny voamaika ny mahampisy fifaliana ho anao ny olona any ambany anke tsy afaka midina tsony fa matoa ny olona asaina manitry tena tao amin' Jesosy nitry tena de satria any ambony izy ary matoa ianao taon'ny tompo anitry tena de satria ianao mpanompony satria ianao efa nofidiny io teneniny io satria isika efa zanak'Andriamanitra de matoatsika tenen'ny tompo hoe manitry tena de satria tsika efa nomeny tompo toerana sy fitahina manokana de tsika zany afaka tsara mihitsy midina manakaiky ireo zay laha totsika hoe midina tsy amy lafina la geografia loatra fa midina amy lafiny hoe fanafoanana lay maha ianao anao afaka malala sambatra ianao Jesosy raha mahatakatra an'izany hoe fenon'Andriamanitra mba hahafahanao mba hahafahatsika manompo ny namatsika afaka malala miandry an'izany ange ny firenentsika miandry kristianina izay mba hafoy tena hanompo ny namany marinao tsika teo efa tena mafy be ny zavatra iainana eto ambonin'ny tany a fa iza moa no andrasana am'izany ndry havako iza ny kristianina ny fiangonana tao amin'ny tompo hanompo ny namany ady ao anatin'io fiangonana io ihany aza ao anatin'io fianakaviana io ihany aza de tokony toerana hatsapatsika piny hoe mamahay mifanompo angezanay azy izahay ato anatin'ny fiangonana misy anay zahay ato anatin'ny fianakaviana de zao mahay mifanompo zay misy toby anakirano tsoena hoe ezao tanàna zay any amin'ny faritra atsimo ny Fianaratsoa amin'ny faritra atsimo iny zany faritry Fianaratsoa zany toby zay teraka tany amin'ny taona 5 efatra amby 7 tamin'ny andron'ny ray aman-dreny am-parano tsoena hoe Rainy Soalambo teny Ambatoreny moa zany ny Andohany fa rehefa miditra ny toby io anao vao miditra any amin'ny toby io a de zao sasana ny tongotra olona tsy fantatrao akory manasa ny tongotra ao a tsy hoe andalohany idirana ny toby de sasana ny tongotra fa iny tongotrao iny zay avy mandeha avany tsy isaky jery hoe maloto io sa madio de efa misy reny mpianakaviana misy vehivavy misy tanora misy lehilahy be dehibe zany a zay mikarakara mahandro sakafo maninona manasa ny tongotrao de mandroso sakafo anao maimaimpona zany olona any ambany vohatra na iza tonga anao amin'ny volana septambra fotoan-dehibe ny toby iny de izao tonga any ianao de zao misy manasa tongotra tonga any ianao de mipetraky ianao de sasan'ny olona ny tongotrao dia tsy misy vetram-panontaniana izy ny anaranao tsy vetram-panontaniana zao sasan'ny tongotra dia meny sakafo ianao zany toetseny zany de afaka malala toetseny efa niaina ny toby efa niainany sao tanàna efa araisaratsena zany eny amy 4 zany manomboka na 7 taona zany efa ela be efa 100 taona mahery zany niainana an'izany toetra zany ary nahoany reo olona reo no nahavita an'izany ary ty jaona toka 20 mihitsy ny fotokeviny hoe didy vaovao ny meko anareo de mba hifankatiavanareo afaka malala tena mahatsiaro an'izany tokoa ve tsika rehefa ao anatin'ny fianakaviana kristianina hoe misy olona manaiky anadio aho tsy misy tsy hoe mahamaiky ahy ty namako tya dia anadio ahy fa tsy ny andoto andray to otra amin'ny fanohitra an'izany no hitatsika ry havako malala to tsy manadio ny namatsika isika
zay ny fiarahamonina fa to mandoto ny namantsika indray nyto zavatra mafy manao zay mampalahelo azy indray manao zay mampahory azy indray manao zay mampitomany azy indray mandratra azy indray mandoto azy indray manimba azy indray to izany raray ny zavatra hitatsika nivon'ny fiarahamonina ny afaka malala tsy fanasin'ny tany tsy tononona fanasin'ny tany sy fahazavany zao tontolo zao fotsiny isika raha tsy mana zany toe-panahy hoe manaiky anadio ny namatsika manaiky anasan'ny namatsika manaiky fona ho an'ny namatsika eo anatrehan'Andriamanitra ary ny farandritra afaka malala ho Jesosy manao hoe fianarana nomeko anareo fanetreteny zay ho Jesosy fianarana nomeko ho anareo fa ny fahatelo am'izay dikany hoe fianarana zay nomeko anareo zay koa de zao ny fanekena handray ny hafa mazava tsara ny teneny manao lazaiko aminareo de marina tokoa zay mandray zay ny raiko de mandray ahy ary izay mandray ahy de mandray izay naniraka zava-dehibe le fifandraisana midikany hoe Jesosy oiketesy tsika teo domestika de zao ny asany oiketesy koa ny mandray ny olona asan'izy io koa ny mampandroso asan'izy io koa ny tonga avany ny tompo de efa mitsena azy izy de efa mahavita ny sakafony izy asan'lay oiketesy zany Jesosy manaiky handray tsy hoe ny sasana fotsiny tsy hoe nanadio fotsiny fa tonga koa Jesosy mandray ampitiavana mampiatrano manadio mikarakara rehefa koa malala ndraindrainge isika na de ao anatin'ny ataotsika hoe fiangonana azy ao anatin'ny fikambanana tsy de tena misokatra loatra amin'ny hafa tsy de tena mahay mandray loatra ny hafa ndradray ioaran'ny fahendrena netipaharazana malagasy zay isoratsika n'Andriamanitra fa mbola tsy levina fa anatin'ny fiarahamonina any ny toe-po mandray vahiny ny toe-po mahay mandray vahiny ny malagasy de manao hoe hany masaka tsy misy tompony rehefa amin'ny malagasy de zao na inona masaka de zaraina tsy misy tompony ny malagasy de zao mampandroso de miresaka de maka fotoana mihitsy ara avahany malagasy tsara ny hoe inona ny vaovao inona ny maresaka mbola misy fanatsafana kely itsika moa am'zao andro zao maika lava enjehiny fotoana ndraindray na mifampiaraba ary tsy vitany maika moa fa hoe ao anatin'ny fiangonana de zao tsy manam-potoana ho an'ny hafa mihitsy mezakazaka andeo aty am-piangonana de aveo mezakazaka odindray maika miainga any an-trano maika andeho any am-piangonana tonga any am-piangonana maika no any an-trano tsy manana fotoana mba hiresahana tsy manana fotoana hifampizarana asa inona loatra reny de mampiazakazaka atsika tonga any an-trano nefa sika marina fa hoe maika andro sakafo marina fa maika hoe nona sy ny tahaka zany fa tsy vo amin'ny andrenatsika nge vo ny sakafo ny olona tsy vo amin'ny andrenatsika ny tolo vo hoe vo ny sakafo na mikarakara sakafo tamin'ny andro ny tolo aza mbola kitay tamin'ny andro ny tolo aza mbola aizany makarano itsika ndradray ahodina fotsiny ny robinet de miraraka ny rano apetraka fotsiny mifatana de masaka ny sakafo nefa isika mbola tsy mana fotoana eritreretana ihany na de ny namatsika ary nidikan'izany le toetsaitsika mihitsy misy amboarina satria ny olona tany alohantsika ary mbola sahirana lavitra noho tsika fa naninona nahavita ny golo fihavanana izy mbola mandeha tongotra izy ndray adiny roa adiny telo mbo mandeha miangona tsasakadiny ady vitsika ndray 10 minitra de tonga amin'ny fiarakodia tsasakadiny de tonga fa maninony tsika ny tsy manana fotoana na de ifandraisana na de fotoana ifanakaloza kevitra kely ny tokotanina na tahaka zany nivon'ny fiangonana nivon'ny fianakaviany satria zany fivori-pianakaviany zany dre mandeha isa-taona ihany ny fankahita fa nahoana ro ray aman-drentsika tany aloha 10 taona 80 taona lasa tany aloha sahirana lavitra noho tsika azy nefa maninana havita ny golo fihavanana nidikan'izany de tokony miara-miaiky itsika fa le toetsaitsika mihitsy no mila amboarina le toe-potsika mihitsy no tsy tena miorona amin'ny fifankatiavana sy ny fihavanana ary tsy mana fanetretena eo anatrehan'ny namana afaka malala tsy ananatsika zany toe-po zany na inona raha tsy ao am' Jesosy tsika ary io matonga an' Jesosy ny teny hoe tsy misy olona mahavita na inona hanao ny tsara ho an'ny namany raha tsy miaraka am' Jesosy izy afaka malala hianatra am' Jesosy isika anana fanetretena ary hianatra ny hotiany namatsika hianatra ampandroso ny namatsika ao am' Jesosy zay nanome fianarana ho antsika ivavaka sika tompo misoranao zay noho ny amin'ny toe-panahy ampitoerinao ty anatinay de ny anananay fo mahay manompo ny namana fo mahay mampandroso ny namana fo ty namana ty ray tampo eo anivon'ny fianakaviany eo anivon'ny fiangonana
mamelana tompo raha toka tsy mba manana zany toe-panazany zahay raindray tsy hainay ny mitiny namanay tahaka ny tenanay zay mahafinaritra azy reny sy mahasambatra azy de tsy nataonay na de azo ny tananay natao azy de tsy nataonay akory fa ny tianay mandrakariva no terenay ataon'ny namanay eo aminay mamelana elokay tompo mamindrafo aminay izay no nofidinao hitondra fifaliana sy fiadanam-po hoan'ny namanay am'izao herinandro vo manompoka izao de atao am'izahay ay hanana fanetretena eo anatrehan'ny namanay hanana fo mahay miaina hanana fo mahay manasitrana hanana fo mahay miompo hanana fo misokatra amin'ny fandraisana azy reny am'izay mety ho mampangiry firy azy ianao Jesosy nanao zany ho anay nanasitrany aretinay rehetra de ampahiry zay tompo ho tiany namanay mpamaky vakina terinandro vaovao ty de ampitoerao ty anatinay mandrakariva ny fiatananao Jesosy amen.